faly tafiaraka aminao any tokatrano indray izay eto amin'ny fahitalavitra matevery bijery ajaina amin'izao takariva izao miarabanao tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovan'ny fahitalavitra mateve ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ireo andindimbaovao izay entina mitsika amin'izao takariva izao eo amin'ny sehatra ny fampianarana avy hatrany no anokafana ny fampalalam-baovao mbola mitarika resabe ny mikasika ny fanadina-panjakana amin'ity taona ity nitondra fanazavana sy nampitony ny ayaindreo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny kosa ny tompona ndraikitry ny fanabeazana sy ny ben'ny tanàna ny komina Soavina Atsimondrano. Nandray ny andraikiny avy hatrany ny biron'ny komina Soavina manoloana ny ayain'ny ray aman-dren'ny mpianatra mikasika ireo fanadina-panjakana CEPE sy BEPC nampivory ray aman-dreny ary ny ben'ny tanàna Rakotoarso Rigobert sy ny chef Cisco Ramananjatovo Arsène ny marainio nanambaran'izy ireo ny fipetraky ny fanadinana CEPE sy BEPC amin'ity taona ity. Rehefa nahazo fanamariana manokana avy amin'ny ministra tompona ndraiky sy ny fampianarana zaya dia nanambara fa ho atao ny CEPE ho atao ny BEPC amin'ny taona 2024 ity. Tsara ihany nefa sika no mifanatrika ny hoe dia ahoana ny zanakay tao anatin'ilay telo-bola. Efa nisy ezaka nataon'ny mpampianatra teto ary zay nampanatrona nareo manokana dia nareo ray aman-dren'ny mpianatra. Nisy ny famerena araka ny fotoana izay ny fanarahan'ireo mpampanatra ireo taminareo nampianarana ny zanakitsika enina dia tsy isanandro ary zany ny programa mpampianarana efa azo antoka koa fa efa vita n'ireo mpampianatra ireo. Manao na kosa ny mikasika ny mpampianatra mitokana sy ny lazaadina nitondra fanazavana ny chef Cisco Atsimondrano. Efa misy ny sepetra niraisinay eto anivon'ny fara-padidiana mba ahafahana misoroka zany mba tsy hisy mpampianatra tsy ho tonga zany fa raha sanatika misy tsy tonga zany efa misy ny sepetra ho raisina manaraka izay ka dia matokisa nareo ray aman-dreny fa toy ny fanao isa-taona dia manolotra sakafo atoandro mafana sy ara-pahasalamana ho an'ireo mpianatra anala fanadinana CEPE sy BEPC ny komina Soavina tary ny ben'ny tanàna Rakotoarso Rigobert. Ny chef ZAP dia naneho fakasitrana ny ekipan'ny ben'ny tanàna Rakotoarso Rigobert amin'izao ezaka ataon'ny komina izao. Navelom-bolo ireo ray aman-dreny tonga marobe nanatrika izao fivoriana izao ny fanazavana nety ny ireto tompona ndraiky mpanjakana ary nampitony tanteraka ny ayay.